Ankoatran'ny taranjabolina kitra dia anisan'ny ahitana hampandray anjara betsaka ihany koa tao anatin'ity AJF 2024 ity ny taranja tsipika nety be hampandray anjara na tratra manodidididina ny eninjato tanoany no nandray anjara tamin'izany taranja tsipika nety be tao anatin'ny AJF 2024 izany. Taranja isan'ny be mpandray anjara indrindra ny tsipika nety be nandrindra ny AJF 2024 izay natratra eninjato mahery teo ny mpilalao tonga tany Tomasina. Nandritra ity dia tratra ny tanjona hoy ny mpikarakara ny taranja tsipika nety be Andriamatoa Rakotovololona Arison. Eny tompoko azo lazaina hoe tena mendrika sady tsara ny zavatra sy nitanterahana teto satria nanana fahavitrina maro dia maro mihitsy ireo mpiasam-panjakana nazoto nanatanteraka an'izany fifaninana an'izany ary tsy nitsanga menatra mihitsy ireo mpiasam-panjakana fa tena nampijoro mihitsy hoe zahay dia mahavita eo amin'izany tseritra ny fanatanjahantena amin'ny alalan'ny kanety be izany. Firy ny atao hoe isan'ny mpandray anjara sy ny atao hoe kategoria na ny faninanana zany. Ny mpandray anjara aloha dia maro. Raha ny tena totaliny zao teo amin'ny lafiny doublette dia nahatratra teo amin'ny 200 mahery ny isan'ireo mpandray anjara. Teo amin'ny lafiny kategoria indray dia ny sesy tsara mihitsy ny atao hoe vétéran, dame ary ny senior. Maro dia maro ireo olona nandray anjara ary tena feno dia feno ihany koa ireo mpandray anjara arak'izay zavatra misy izay zany satria na ny vehivavy ary dia natratra teo amin'ny vehivavy natratra tany amin'ny 30 na 40 mahery tany izy teo nanao mikatro van'ilay fifanana. Tozoary ny vokatra tamin'izany teo amin'ny tetateta ho an'ny lehilahy sokajy senior, voalohany Erika avy eo amin'ny MPTDN, faharoa Yvon avy eo amin'ny MFB Vakina Karatra. Teo amin'ny tetateta ho an'ny sokajy vehivavy kosa indray dia voalohany Irina avy eo amin'ny Menina, faharoa Iando avy eo amin'ny MFB. Teo amin'ny doublette Inainas Christian avy eo amin'ny MEF no tompon-daka, larina faharoa kosa Tita Sinary avy eo amin'ny CPASP. Teo amin'ny triplette homme Nirina Onja Christian avy eo amin'ny MEF no tompon-daka, larina faharoa kosa Patrika Sibrisy ary Andry avy eo amin'ny MES. Teo amin'ny tetateta vétéran dia Izano avy eo amin'ny Menina, faharoa no voalohany tamin'izany ary larina faharoa kosa dia Imanitra avy eo amin'ny Musipress.